Mianoka ny menjanahary izy no zazavavy kely teraka voalohany tao amin'ny hôpitaly be Felatanana ny andron'ny 5 Desambra 2024. Efa napozina ihany ity tranga ity raha ny fanazavana nentin'ny reniny mianoka. Arahantsika toy izao manaraka izao ary izay fanazavana izay. 5 Desambra tsingeritaona ho an'ny mpamonjy ho an'ireo mpino kristianina marobe. Zava-dehibe izany hoe mitovy tsingeritaona amin'ilay mpamonjy. Ny tamin'ny 12 Rakatroka sy ny manodidina aloha dia tsy nisy terabao raha tamin'ity taona ity tao amin'ny hôpitaly be Felatanana. Tamin'ny 3:30 kosa dia mianoka nomenjanahary no nahita masoandro. Tovovavy kely milanja 3,9 kilao, salama tsara ny reniny sy ny zazakely tamin'ny fahitanay azy. Hita ho falsahirana kosa ny reniny, fa letsy an-daniny nahazo amin'ny mianoka kely, sahirana kosa fa tsy mbara miara mifety amin'ny ankohonana ny atokantrano. Falsahirana satria tsy manao fety any an-trano. Dia nefa ny ao anatin'ilay mihitsy miteraka. Le anarana no menjanahary hoe fanarana milomahina kely. Ilay anarana fanomana mihitsy dia tsy nanisy ilay kristiana eny reny tsy izay. Raha ny ho an'ireny mpianakaviana aloha dia efa nampoizina ny teraka amin'ny 15 Desambra ity satria raha ny date prévue d'accouchement na koa DPA dia efa fantatra hoe fa 14 ny volana Desambra. Ny totona 15 Desambra izy ary sady fanomezana goavana ho an'ray aman-dreny. Tamin'ny 12 ora izay nandalovana teny an-toerana ihany koa dia zaza 5 hafa no nitovy tsingeritaona amin'ilay mpamonjy ny kristianina manerantany.